Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Aoka iombona mivavaka isika riavana. Andriamanitro Rainay, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zokinay ianao feno fifaliana ny fonay, ny fanahinay noho ny amin'izao herinandro vaovao izao indray atolotra ao anay. Ho herinandro mpifaliana, ho herinandro mpiadanana, ho herinandro hanavozanao mandrakariva ny famindrampona aminay. Eny, ny tombonandrom-pahavelomana ka anantenanay ny fiasanao tsara eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra anao izay Andriamanitro, satria fantatray fa ao aminao Jesoa no misy ny fahatsarana rehetra ho anay, ary ao amin'ny teninao no misy ny fitsim-piainana ho anay. Sitraky ny fonay indrindra raha hamakivaky izao herinandro vaovao izao izahay, miaraka amin'ny fankatoavana ny teninao, koa ombao lalana ny teninao hitoetra betsaka aty anatinay mba tsy hanotanay aminao. Dia mitenena ianao Tompo fa ndreto miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen. Ny Salamo fa 7:100, andininy fa 2:100 hatramin'ny fa 9:100 no mofinaina ho antsika anio riavako. Boky Salamo fa 7:100, ny andininy fa 2:100 hatramin'ny andininy fa 9:100. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika tsy ahotsy ahoana, ny teninao no atahoran'ny foko. Faly aho noho ny teninao, tahaka ny mahazo babo be. Halako ny lainga ka ataoko ho fahavetavetana. Ny lalànao no tiako, impito isan'andro no hiderako anao noho ny fitsipika marina. Be fiadanana izay tia ny lalànao, ary tsy misy matafitohina azy. Miandry ny famonjenao a Jehovah, ka mankatoa ny didinao. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko, ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao aho, fa ny lalan-kalehako rehetra dia eo anatrehanao. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala ao amin'ny Tompo, ity Salamo isan'ny lava indrindra, toko lava indrindra ao amin'ny Baiboly ity, dia tsy mampiseho fotsiny ihany ny mahalava azy, fa manasongadina ihany koa ny fanindraindrana ny lalàn'Andriamanitra. Ny fanindraindrana ny lalàn'Andriamanitra ao anatin'ny andininy miisa 9:100. Ao anaty toko anankiray no anambaran'ny mpanao salamo ny hadiriny izany tenin'Andriamanitra. Any ambarany ao fa izany fanindraindrana ny tenin'Andriamanitra izany dia mifamatotra na ihany koa mifandrindra amin'ny vavaka, amin'ny fitarainana na fangatahana, amin'ireo asa-pahasoavana maro samihafa. Ary azo ambara aza fa tonga amin'ny fiainana andavanandro ny mpino, fiainana andavanandro ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny hadiry ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'ity mofinainantsika anio ity manokana riavana, dia ny fizarana fa 220 ao anatin'ity Salamo fa 7:100 ity, dia maneho amintsika zavatra roa lehibe amin'izany
hadiry ny tenin'Andriamanitra izany. Voalohany, ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'ny mpino miatrika ny fanenjehana. Zany hoe zany, eo anivon'ny fanenjehana izay mahazo ny mpino, dia ny tenin'Andriamanitra no mizara fifaliana ho azy. Ny tenin'Andriamanitra no manala ny tahotra. Ny tenin'Andriamanitra no mampahomby sy mampandresy azy, ary izany no mahatonga ny mpino tsy hiala fa hifikitra mandrakariva amin'io tenin'Andriamanitra io. Voalaza eo amin'ny 120 hatramin'ny 580 zany voalaza izany. Ny tenin'Andriamanitra no mampahomby ny mpino eo anatrehan'ny fahavalo, eo anatrehan'ny fanenjehana, eo anatrehan'ny fampahoriana, arak'izay hitantsika eto hoe manenjika azy ny mpanapaka, kanefa ny tompo mitondra azy ho amin'ny fahombiazana, ka tahaka ny mahazo babobe noho ny amin'iny, noho ny amin'ny tenina ho izy. Io tenin'Andriamanitra io zany no mampandresy ny mpino, ka izany no mahatonga ny mpino tsy misaraka mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy asiana lalàna mifehy manokana tahaka ny obligation, na tahaka ny didy na adidy ny fiarahana amin'ny lalàna, fa tena fiainana mihitsy. Ho an'ny fivavahana sasany mantsy ohatra dia hitantsika fa adidy ohatra ny mivavaka indimy isan'andro, fa ho an'ny mpino dia ambara eto fa impito isan'andro no hiderako anao. Noho ny fitsipika ao marina hoe tsy te hilaza isa fito zany, fa haitsika tsara fa ilay isa fito manambara fahamasinana, manambara fahafenona, te hilaza fa ny androm-piainana rehetra dia mifamatotra amin'io fitsipik'Andriamanitra io, amin'io tenin'Andriamanitra io, ka izany no mampandresy ny mpino mandrakariva. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tenin'Andriamanitra hiatrehan'ny mpino ny fiainana andavanandro, indrindra ny fampahoriana sy izay heverina ho fanenjehana, dia ambara ao anatin'ireny fa tsy ianao akory no andeha hanohitra izay manenjika, na andeha hanohitra izay manisy ratsy, na hanohitra izay mampahory, fa Jesosy aza dia miteny mihitsy manao hoe ho alan'ny olona ianareo izy. Kanefa amin'izany tsy ianareo no hiteny, fa ny fanahy masina ao anatinareo no hiteny eo amin'ny toeranareo. Ry havako malala, mbola marina mandrakariva zany, ary manamarina hatrany ny tenin'Andriamanitra izao mofinainy izao manao hoe Jehova hiady anareo, fa ianareo kosa angina. Andriamanitra sy ny teniny no mampandresy ny mpino. Andriamanitra sy ny teniny no miatrika ny fahavalon'ny mpino. Andriamanitra sy ny teniny no indro mijoro mampandresy ny mpino, ka ahatonga azy hanana fifaliana, hanana fiadanana, ary manaisitra izay mikitotoana sy manafitohina rehetra eo anoloana. Ny tenin'Andriamanitra ilay mahitsy no manitsy ny dian'ny mpino, ka andehanan'ny mpino mandrakariva amin'ny fahatsarana rehetra. Tombony lehibe ananan'ny mpino arak'izany ity mialoka amin'ny tenin'Andriamanitra ity, satria sady afaka hiahy eo anatrehan'ny fahavalo izy, no mbola hiantohan'Andriamanitra koa ny fiainany, ka omen'Andriamanitra azy ny fifaliana sy ny fiadanana. Azo ambara fa tsara antoka manana ny vonona zany ry havako, ny mialoka amin'ny tenin'Andriamanitra, ary zany no tanterahan'ny mpanao salama eto. Fa ny zavatra anankiray faharoa lehibe izay manasongadina ny hadiry ny tenin'Andriamanitra dia ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Eto moa misy voambolana maro entina ilazana izany tenin'Andriamanitra izany. Ambara izy fa fitsipika, ambara izy fa didy, ambara izy fa teny vavolombelona, na
ny tenin'Andriamanitra raha teo zany. Ireny rehetra ireny, rehefa mamaky isika ny 1970 hatramin'ny 720 dia mendrika fankatoavana sy fitandremana. Zany manko 3 ireo dia miverina intelo mihitsy ny filazana. Eo amin'ny 1970 dia ambara fa mankatoa ny didinao. Eo amin'ny 720 dia hoe mitandrina ny teny vavolombelona, ary mbola miverina ihany eo amin'ny 720 hoe mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao. Arak'izany dia ambara fa mendrika izany fankatoavana sy fitandremana izany ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra zany dia mihoatra na hoe tsy maintsy hoarantsika ilay fahazarana amin'ilay mamaky fotsiny. Zany manko ezaka nataon'ny fiangonana hatramin'izay hoe andeha hamaky baiboly isan'andro, andeha hamaky baiboly manontolo, andeha hamaky baiboly ao anatin'ny herintaona sy ny sisa sy ny sisa. Zava-dehibe zany, fa izay takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika indray zany eto dia ny fioarana izany tsy ho any amin'ny fiainona fotsiny fa ho any amin'ny fankatoavana. Ny antsoina hoe mankatoa mantsy dia zao, tonga ho mpanatanteraka ny teny, manao mamadika asa ny teny izay voambarany tenin'Andriamanitra. Zany no antso efa nataon'i Jakoba haitsika tsara manao hoe aoka tsy ho mpiaim-panadiny fotsiny isika ka hamitaka ny tenantsika, fa aoka ho tonga mpiaim-pakatoa. Fa izany no takian'Andriamanitra amintsika. Zany hoe zany raha azontsika tsara izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra, ny fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra dia asa izay ilain'Andriamanitra amintsika mba hirosoantsika sy ahombiazantsika misimisy kokoa hatrany. Zany hoe zany anjara mipino ny mamadika ho asa ny tenin'Andriamanitra, tsy ny miaino fotsiny ihany fa ny miasa mihitsy aza. Zava-dehibe zany ry havako malala ahafahantsika manatsara ny fiainantsika andavanandro, manatsara ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ary indrindra manatanteraka ny baikon'i Jesoa sy ny didin'Andriamanitra eo amintsika. Tsy ny fiainona fotsiny ihany tokoa mantsy, na dia zava-dehibe ary zany ny zava-no lehibe, fa ny fanatanterahana ihany koa. Amin'Andriamanitra mantsy ry havako, amin'Andriamanitra ny antsoina hoe miaino dia manatanteraka. Rehefa miaino Andriamanitra dia isy asa ataony eo amin'ny olona izay, hamonjy izy, hanavotra izy. Andriamanitra miaino, Andriamanitra mamonjy. Ary tahaka izany koa no ilainy sy takiana amintsika olombelona. Rehefa vonona isika hiaino tenin'Andriamanitra dia misy asa takian'Andriamanitra amintsika. Amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny famadihana ny teny ho asa dia ilaina sy takiana amintsika. Zany no fankatoavana sy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Arak'izany dia mazava zany fa tsy hijanona ho andro alahady fotsiny ny fanompon'ny mpino an'Andriamanitra, tsy mijanona ho any am-piangonana fotsiny ny fanompona an'Andriamanitra, fa tena manaraka amin'ny fiainana andavanandro mihitsy, ny amin'ny izay atao, ny amin'izay eritreretina, ny amin'izay tenenina, amin'ny manodidina, amin'ny tena, amin'ny ao an-tokantrano, amin'ny mpiaramonina, mpiaramiasa, mpiaramianatra sy ny sisa. Dia hiaino izay ambaran'Andriamanitra mba ho tenenitsika sy ho tanterahantsika amin'ireny manodidina antsika rehetra ireny. Averina zany ry havako antranterina fa mankadiry ny tenin'Andriamanitra ka miasa eo anivon'ny fiainan'ny mpino tsiraray avy izy. Ary zany no hitakian'Andriamanitra amin'ny mpino koa mba hamadika ny tenin'Andriamanitra ho asa, hampandroso ny finoany mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fahamarinan'izany teny izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, ilay Andriamanitra mbola manome mandrakariva ny teninao ho anay. Misaotra anao zay satria tsapanay, hitanay
ny asarobidy ny fahasoavanao ka nanoloranao ho anay ny sarobidy indrindra. Dia ilay teny tonga nofo kanonona taty anatinay izay miasa ho anay tsiraray avy. Ndreto izay Tompo, aneo ny fahavononanay koa hiasa ho anao Andriamanitra, anatanteraka ny baikonao, ny hafatrao, ny fitsipikao aminay tsiraray avy. Fa mivavaka izay ny ho an'ny fiainana andavanandro ny tsiraray avy, ireo izay mitady asa Jesoa, ireo manokana hiantanay eo anatrehanao, ireo izay sahirana mamelona ny ankonany, ampaherezo sy toano mandrakariva, meo azy ireny ny asa sahaza ho azy ahafahany mamelona ny ankonany araka ny sitraponao. Ireo izay mitady fisondrotana eo amin'ny asa izay ataony, ataovy mahita fahombiazana izy ho afaka hanolotra ny tsara indrindra sy ny kalitao amin'ny asa amin'ny fahatsarana, ka hanolotra izany eo ambany fahasoavanao. Tompo, apetrakay sy ankininay amin'ny anaranao Jesosy zany, fa matoko manananao zahay, ilay Andriamanitra ty dia tianay sy efa nihevitra anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.